Ampifaliana trano ny arabaka ka nylorako mety vozotontono taona manomboka ny volana febroary, martsa, aprily hatrany volana mai sy 2020. Mandrisy tsy volana febroary tsy dia mbola misy faritra vitsivitsy azo rotsakorana betsaka ka oka mba hitandrina isika any amin'ny faritra maro amin'ny faritra Iorombe dia mahazo mitendry ny farany avaratra faritra Anosy dia ny ilany amin'ny faritra Atsimo andrefana atoaka azo rotsakorana fanaraka ny tokony izy na anatombo kely fotsiny manomboka eo amin'ny faritra Amoronmania dia Vakinakaratra dia Itasa dia ny tapany atsimon'ny faritra Bonglava dia mitoraka izany ihany koa ny any amin'ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo Atsinanana dia Anosy, Andoy ary Atsimo andrefana dia ary amin'ny faritra sisa moa dia Février no rotsakorana satria dia hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka izany. Fa amin'ny volana martsa sy 2020 dia iverina indray ny orambeka oka mba hitandrina isika manoloana mety isindradrano ny fiakaran-drendrana ary indrindra momba ity filitsahan-tany ity dia isika rehetra zany amin'ny faritany teo alohan'ny Antsiranana sy Mahajanga dia ny faritra maro amin'ny faritra Menabe raha toaka tsy misy ahina fa dia azo rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely manomboka eo amin'ny faritra Bonglava, Itasy, Analamanga, Vakinakaratra dia ny tapany avaratry ny faritra Amoronmania fa avy hatrany dia tsy anto kosa ny rotsakorana raha oharina amin'ny tokony izy any amin'ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana iny dia mitendry ny farany avaratry ny faritra Anosy sy ny Andoy. Ny any amin'ny faritra sisa moa dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely antany ny rotsakorana. Eo amin'ny volana aprily indray ny any amin'ny fiafaran'ny fahavaratra io dia mbola azo rotsakorana betsaka ka aoka hitandrina ny any amin'ny toerana rehetra toerana maro amin'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana io dia mahazo ny ilany farany andrefan'ny faritra Vakinakaratra sy Amoronmania dia ny ilany andrefan'ny faritra Iorombe dia mitendry ny farany avaratry ny faritra Anosy sy Andoy. Raha toaka azo rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely manomboka eo amin'ny faritra Boeny dia Betsiboka dia Aloatra Mangoro, Analamanga, Atsinanana dia mitoraka izany ihany koa ny tapany atsimon'ny faritra Analanjovy io sy Sofia dia ny ilany andrefana ny faritra Bonglava dia Vakinakaratra sy Amoronmania. Ny any faritra sisa moa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely hatrany ny rotsakorana. Raha ny volana Mai indray ilay volana mampita antsika mankany amin'ny vanim-potoana mangatsiaka sady maina na hoe iririnina io dia voavinavina fa dia iny Atsimo andrefana nosy iny izany hoe ny manefana ny faritra Andoy dia Atsimo andrefana manontolo dia ny faritra maro ao amin'ny faritra Hotomatsiratra sy Iorombe dia mitendry ny farany avaratry ny faritra Anosy ary ny tapany atsimon'ny faritra Menabe no azo rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely isika raha toaka mifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely hatrany ny rotsakorana any amin'ny raha tambatritsika indray ary ny rotsakorana mandritra ny 3 volana febroary, martsa, aprily dia voavinavina fa dia iny tendry ny avaratry ny nosy iny no azo rotsakorana anatombo ny tokony izy raha toaka hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely zany ny faritra hitantsika eto afovoan'ny nosy reto ary ny any faritra sisa moa izany hoe ny any amin'ny tapany atsimo dia hifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny rotsakorana. Dia raha hoan'ny 3 volana farany indray martsa, aprily, mai no ho vinavinaina dia mbola iny amin'ny tendry ny avaratry ny nosy iny no azo rotsakorana anatombo ny tokony izy raha toaka hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely zany ity amin'ny faritra afovoany Atsinanana ity dia mitoraka izany koa faritra vitsy iny amin'iny afovoany andrefan'ny nosy iny. Ny amin'ny faritra sisa moa dia azo rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely hatrany. Raha ny mahakasika ny maripana indray dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na hafana kely kokoa ny any amin'ny faritra Sava, Diana, Sofia, Boeny ary ny faritra Atsimo andrefana ihany koa raha toaka hafana noho ny tokony izy any amin'ny faritra sisa. Raha hoan'ny volana martsa indray dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy hatrany na hafana kely kokoa manomboka ny amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Iorombe dia mahazo ihany koa ny faritra Melaky, Betsiboka, Boeny, Sofia, Diana ary Sava raha toaka voavinavina fa dia hafana noho ny tokony izy hatrany any amin'ny faritra sisa. Dia raha hoan'ny volana aprily indray dia mbola voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na hafana kely kokoa hatrany manomboka eo amin'ny faritra Atsinanana dia Analanjovy, Sofia, Sava ary Diana. Ny any faritra sisa moa dia hafana hatrany raha oharina amin'ny tokony izy. Dia raha hoan'ny volana Mai indray dia voavinavina fa dia faritra roa ihany no mifanaraka amin'ny tokony izy na hafana kely kokoa dia ny any amin'ny faritra
betsiboka sy boeny izany fa afana trany raha oharina amin'ny tokony izy na amin'ny faritra sisa. Raha ny salan'ny maripana indray ara no vinavinaina zany hoe mandritra ny telo volana febroary martsa aprily dia vao vinavina fa dia mifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka amin'ny faritra Sofia, Sava ary Diana fa afana trany raha oharina amin'ny tokony izy ny amin'ny faritra sisa dia isy valaka amin'izay no any telo volana farany martsa aprily mai vao vinavina fa dia mifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka amin'ny faritra Diana, Sava ary Sofia raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy ny amin'ny faritra sisa. Eka anie mba ho mampifaratry ny aviavy ny fiarahako taminao teto METEO Madagascar dia mametraka ny veloma madinidinika sy ny masina fanatanjahan-tena na mandra-piona tompoko.